Arabadoko lasitoboko vavy manasanao avy hatrany anaraka ny fampalalambo vao eto amin'ny fahitalavitra ma-TV ny tohin'ny fanadihadiana ataon'ny mpitandron'ny filaminana mahakasika ny fidirana Andriamatora Valomanana an-tanindrazana eo ihany koa ny zava-nitranga tany Nosy Be tany tao anatin'ny fivoriam-ben'ny syndicat-ny administrateur civil eto Madagasikara ny sehatra sosialy dia ny fiaraha-miasan'ny ministeran'ny fambolena sy ny banky be ao Madagasikara no isan'ny nazahoana akony ka dia hoentina aminao mitondra fanadihadiana izay tanterahan'ny mpitandron'ny filaminana amin'ny fidiran'ny filoha teo aloha Andriamatoa Marc Ravalomanana teto Madagasikara akoatra ny mpiambina akaiky ity filoha teo aloha ity fantatra koa ankehitriny fa tompona andraikitra efatra tao anatin'ny ACM no natao fanadihadiana. Nalefa ny antsiranana Andriamatoa Jean-Marc Coumba araka amin'ny vaovao navoaka ny vadiny tamin'ireo tambajotra tseratsera ary namafisiny teo anivon'ny Gendarmerie-pireneny. Raha ny fanazavany dia hanaovana fanadihadiana no nandefasana azy any Antsiranana. Ankoatra azy dia tokony andraikitra eo anivon'ny ACM efatra ihany koa no nalefa ny Antsiranana izay hitazomana ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana. Ny ACM nanao zany tany amin'ny procureur république mikasika ny atterrissage-na roplanina tsy nahazo lalana zany tamina aérodrome tao Antsirabe. Avantika amin'izay moa ny ankety ataon'ny section de recherche criminelle Antananarivo sy ny brigade criminelle ny police nationale zany hoe mixte zany. Io ankety io zany no misy olona ina zany suspecté tamin'ny idiran'iny roplanina tsokotsoko teto amin'ny avakava Madagasikara sy ny Antsirabe. Misy ny extension de compétence avy amin'ny procureur de la République amin'ny izany ankety any amin'ny toerana io ary mety tsanetsana ihany mety misy toerana hafa koa any. Misy moa ny suspect amin'ireny zavatra ireny ny section de recherche criminelle sy brigade criminelle no nanao ny ankety dia araka ny fahitana zareo azy zany hoe niainga sa tsy nakany vola volasy zareo teo dia nisy oentina zany any anatoizana ny fanadihadiana. Raha ny tombatomba maro dia misy ny fampanatrehana ny voaroroita amin'ny fampidirana ny fiaramanidina ny tondran'Andriamatoa Marc Ravalomanana ka anisan'izany Andriamatoa Jean-Marc Coumba.